lohateny ngamba dia miaraba ny vahoaka malagasy jivaky volo indrindra ianareo rehetra mpanao gazety ny membre ny ao anatin'ny tetezamita rehetrarehetra na ny ao anatin'ny congrès io na ao anatin'ny CST na membre ny gouvernement tarihan'ny prime ministre sy ireo mpiara-miasa rehetra ary indrindra reo olona marobe tonga ety ihany koa na dia am'izao andro arivo zao ary dia tonga ety manio an'izay firaisapo firaisan-tsain'izay ao anatin'ny fitiava tanindrazana ka ny teny fohy ngambany atsidika dia tafapetraka ary azo lazainy fa nipetraka ary tafapetraka tamin'ny toerana nisy azy i Madagasikara sy mipitatana tamin'iny fivoriana natao tany Turquie iny tafapetraka ho satria ny voninahitra sy ny ampo amin'ity fireneny ity mihitsy no voakitikitika indraindray fa tany kosa dia nasehoan'ny firenena mpanasa fa anisany tena hoe nasaina manokana ary manana lanjany manokana ny firenena malagasy naseho an'izany tamin'ny fomba maro isan-karazany fa indrindra nasehoany tamin'ny fanasana nataon'ny filohan'ny Turquie zay protocolairement parlant na hoe ara-protocolary dia misy dikany be reny zavatra fihetsika nataony reny hoe maro ny filoham-pirenena mpikambana ao anatin'ny SADC zay tsy niray latabatra na tena amin'ny table d'honneur satria tsy avenina fa maro be ny olona voasa tao fa i Madagasikara kosa dia napetrany ary en troisième position tamin'ny fanasana zay nataon'ny filoham-pirenena avy any Turquie manaraka zany dia nisy ihany koa ny fionana tamin'ny filoham-pirenena turka zay naneo ny fanapiny ary ny fanohanany any vahoaka malagasy sy ny Madagasikara na eo amin'ny lafin'ny sehatra ara-politika io na eo amin'ny lafin'ny sehatra ara-ekonomika ary izy moa dia firenena tena mandroso ary tao anatin'ny folo taona dia tena nandroso be mihitsy io firenena anankiray io ary vonona hitondra ny fahaiza-manaony sy ny reo ampandraraha rehetra na fanjakana io na ny tsy miankina aty amin'ny firenena malagasy mba hanampy atsika eo anatin'ny sehatra mifampandrosoana ny firenena ny roa taona ny ainatsika tao anatin'izay andro sarotro zay dia misy ny fitenenana hoe marina tsy mba maty satria azo lazaina fa nolainga rehetrarehetra nafafy sy ny tsy fitiavana rehetra naseho dia ataoko ankehitriny fa voafafa amin'ny ankapobeany zany ary efa miratra daholo ny mason'ny olona rehetra mason'izao tontolo zao eo amin'ny fomba zay anampiana ny Madagasikara ahafahantsika manatotosy sy manatanteraka amin'ny fifidianana rehetrarehetra zay atao eto amin'ny firenena ny atsika moa dia fifidianana no nyresahana ary zay indrindra ny afatra napetrako tany ny hoe voadona ny ambony zay vahoaka malagasy satria ny dia tany dia tsara ho fantatra fa dia hoe nitontra ny tahita-po sy ny fomba fijery ny maro anisy eto Madagasikara noho izany dia napetraka ny hoe voadona ny amponay satria misy mizana ny tanila eo amin'ny fomba fijereny ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny crise na ny révolution na ny fitakiana ny fiovana natao eran-tany toy izany ny ary nazavaina ny tany amin'ny firenena maro dia tonga dia nampiny reny firenena reny ary ny teneniko dia hoe ny vahoaka malagasy ve dia kely feo na tsy manangam-peo dia tsirehanareo fa tonga ty koa zay ny teny hoe mba hapivo ary indrindraindrindra tsy mila fitaovam-piadiny zay amahana ny olana ao Madagasikara fa fanampiana sy fanohanana amin'ny fifidianana no zavatra ilainy ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy zavatra afaka tenenina dia nanaiky ary tena ny ray fo ny ray sainy tamin'izay hoe famoahana ny Madagasikara ao anatin'ny krizy ary tokony tsy ekinana amin'ny olombitsy intsony mifamahana ny olana eto Madagasikara zay ny zavatra mitranga ary mifampanantianana amin'izy ireo firenena maro dia ny hoe voniny izahay anampy sy anohana amin'ny fifidianana rehetrarehetra zay ho atao aty amin'ny firenena ary ny raritsika dia atao ao anatin'ny fotoana fohy zany fikarakarana amin'ny fifidianana zany ka dia antso no atao amin'ny mpanao politika miomany ianareo hiatrika vahoaka hiatrika fifidianana fa dia atsika samy malagasy amin'izay zany ano mijery zay anatotosana zay fifidianana ho atao sy fandimby eto amin'ny firenena zay ny zavatra ataontsika angamba ny daty dia ny fanarahana satria
niona tamin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Nations Unies ny tenako tany, niona tamin'ny tompon'andraikitra avo sy ambony ihany koa tao anatin'ny eo anivon'ny Union Européenne, niona tamin'ny tompon'andraikitra nampitatana na firenena maro samihafa. Zavatra afaka lazaina dia ny hoe efa miray feo ny rehetra ankehitriny ary efa tsy dinikevitra intsony ny lalam-panorenana izay nisy teto amin'ny firenena, ary amin'ny alalan'iny lalam-panorenana vaovao iny no anaovana amin'ny fifidianana. Fa ny fifidianana kosa dia mifanaraka hoe aleo ho jerevana miaraka ny daty ho tondrona anaovana ny fifidianana eto amin'ny firenena. Fa kosa ny afaka olazaiko amin'ny vahoaka malagasy dia hoe nahoana tsy maintsy anatanteraka sy hanao fifidianana antsika amin'ity taona ity. Ny fanampiana iraisam-pirenena ny farany teo dia efa mandeha io, ary tsy ho ela dia efa misy déblocage. Io moa sarotra ny teny alohan'ny zava-drehetra, fa isy déblocage iseho ary indrindra ivoaka, tsy ho teneniko hoe amin'ny alalan'iza fa io ne mampalahelo amintsika dia zao hoe isika ihany areo ny zavatra tena teneniny reo olona rehetrarehetra mifanena taminay. Ianareo malagasy ihany ane ozy izy mandoto rano, fa raha misy ny fitiavan-tanindrazana tokony ianareo ary zay ny teneniko hoe rehefa Madagasikara no resahana dia aleo ray feo ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy rehetra. Fa ny mampalahelo dia izao zavatra tokony efa mivahatra amin'ny elo ty olana ty, fa isika samy malagasy ihany no mibahana nefa mivoninahitry Madagasikara no hotarafan'olona tsika rehetrarehetra. Ka ny zavatra mitranga dia ankehitriny efa mazava izay lalan'izay, efa nisava ny zavona, ary ny fanampiana dia efa nisy ny fampanantenana natao fa ny asa moa tsy mijanona treo fa mitoy ny asa na amin'ny herinandro ho avy zao na rapitso azy dia alatsinainy dia efa misy ny asa mitoy amin'izay fanampiana ny Madagasikara zay. Ny lobinina na ny fandraisan-dahatra dia mitoy foana ary tsy tapitra io na androany ary na rapitso alatsinainy dia mitoy foana ny asa, satria tsy maintsy ataontsika ho azy hatafita n'ity firenena malagasy ty ary zamy iny fa ny asa rehetrarehetra natao ny fandraisan-dahatra rehetrarehetra natao dia tsy maintsy isy vokany io, ary marina tsy mba maty mitoy foana ny asa mba ahafahantsika, satria ny tanjona hopetratsika dia mba hoe hiditra ao anatin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny vahoaka malagasy fa indrindraindrindra mba handroso ary mba ho modely ity Madagasikara ty. Ny lalam-panorenana no ambonin'ny zava-drehetra, ary io ohatran'ny vadinao rehefa manao mariazy dia ny mariazy eny am-piangonana sy ny soram-pianabadiana iny no mitondra ny contrat ao anatin'ny tokantrano. Fa zany koa tsy midika mihitsy hoe afaka manao contrat mitokana nareo mivady hoe aleo mba tsy mivoakalina ramose na tsy misotro toka ramose, tsy voasokatra ny anatin'le fifanarahana teny amin'ny altara zay zavatra zay. Tiako lazaina hoe ny feuille de route dia natao mba hifanarahana hikarakara sy andehanana makany amin'ny fifidianana, ary eo anatin'iny dia eo indrindra no tiako lazaina hoe tsy misy eto Afrika manao zavatra tanterahantsika malagasy ankehitriny. Inona moa zay zavatra anankitelo sy ngianiko fotsiny ao anatin'ny feuille de route mba mangataka hoe firenena aiza ny hoe misy olona hiala amin'ny toerana mandritra ny rovolana zay raha ohatra ka hilatsaka hovidiny midémissionner 60 jours avant les élections. Tsy misy an'izany ty Afrika, tsika no voalohany manao an'izany, fa ny ekeny zany satria tsika mba ny zavatra ilayntsika dia mba hoe nisiny ny fifanimbiasam-pahefana araka ny tokony ho izy amin'ny alalan'ny fifidianana, zany hoe ny alternance démocratique araka ny tokony ho izy, zay nataontsika nanao an'izay. Rehefa mimenimenina indray ny rehetra hoe tsy mety io haute cour constitutionnelle io, dia nanaiky indray tsika hoe eny ary ataovy ny cour spéciale électorale. Inona tsony ny dedavinao koatran'izay, efa mipetraka daholo zany zavatra rehetrarehetra any. Mikasika amin'ny fionana ny filoam-pirenena marina hoe be dia be ny fangatahana naseho, ary nataonay nataontsika
tao anatin'ireny fotoana ireny a mino aho fa efa maromaro zareo no namaly ao a fa le filoham-pirenena hoe tokony ho ionana de zay no hita fa tsy maintsy misy aloha fionana amin'ny filoham-pirenena maromaro a amin'ity herinandro ty a parapatonga ny le 20 mai ny 20 mai a ho avy zao misaotra antsika rehetra